Bonjour daholo. Bonsoir Sidovy. Misara daholo tonga so daholo. Kokoa Samira hitondra fanazavana kely. Bonjour Kant. This video. Coucou Nadia. Coucou Safrina. Yeah. Bonjour daholo. Tudra fanazavana kely fotsiny zava. Rehefa misy ny savorivory na misy zavatra tsy mazava de tiako foana mitondra fanazavana satria tsy voandroany no anazava ohatran'izao fefa fanaoko zao aza ataonareo mahagaga. Salut sana maromaro kely a. Bonsoir Kindry Maria. Coucou Fanny. Bonjour daholo. Merci Hollande neno ko tsara be ko. Afro tsara be. Coucou fans. Coucou Aisha. Hitako hoe daholo venareo momba ny asa tany arabe le izy. Ohatra hoe any Madagascar nareo de mety tsy mikasika anareo le izy. Merci Anna, bonjour. Bonjour Marlal, bonjour Teddy. Misy fanazavana kely kasika ny asantsika ty satria mbola maro tsika ny te hijanona, maro tsika ny te hiasa, mazoto miasa tsara. De tsara raha ohatra hoe misy zavatra hazavaina kely satria lasa tsika samitsika indray no mifanipaka toy ny valalakarona ozy izy fitenenana. Misy fitatarana fodina Madagascar. Fitatarana fodina Madagascar afaka manipy fanazavana ihany zako fa niny tsy miova fa ino mitovy foana de azavaiko le izy. Bonjour daholo. Coucou Tin, coucou Asna. Coucou Kenny, maman Kenny. Bonjour tonga so daholo. Fatra kely fotsiny atsika rehetrarehetra miasa aty amin'ny tany arabo sy mbola aty indrindra fa ny eto Koweït aoka tsy. Coucou maman Mahary, coucou Kelia, coucou Ilarda. Andras fa azavaiko aminao fa azavaiko eto amin'ny live eto ary le izy. Zay fantatry ny azavaiko tsy za akory ny tena hoe iza na iza fa zay fantatry de azavaiko anareo fa mety hanampy anareo amaly ihany aloha zany nefa azo fanampiana fa alongamba le resaka be ataotsika any amin'ny faraparany. Voalohany indrindra fa ampizatotsika de atomboko amin'izay iresaka kely fotsiny merci Landra Maman Love. Resaka kely fotsiny momba ny asantsika eto amin'ny tany arabo sy somary mampalahelo kely fotsiny le zava-misy zay zavatra azo vahana ihany ho atsika zay tsy mbola saina tonga na mbola tsy tonga saina de aloha azavaina tsara le izy.
eto koa rako tsy miteny hoe anazava zao dia ndaonareo anaraka anana hoe arao ny teniko fa mitondra fanazavana araky ny hevitra sy ny fomba fahitako fotsiny sy fanampiana kely ngamba ho anareo zay mila anazy sy ny fahitako an'le zava-misy ho atsika ety amin'ny tany arabo satria mivoatra be ary mivaova le izy. Voalohany indrindra aloha matotsika anakaty dia mila vola daholo tsika rehetrarehetra fitiavantsika hoe mba androso sy anampy fianakaviana nandehanantsika taty. Maro be dia be ny antony nandehanantsika anakaty Koet maro be dia be ny antony nandehanantsika taty Koet ao ny sahirana ao ny tsy sahirana fa te hijery fiainana tsaratsara kokoa ary mbola maro koa ny antony mbola hijanonantsika eto fa tsy andehanantsika ody ao misy taratasy ao ny tsisy taratasy tsy zoviana amintsika tso fa maro be dia be ny problème mety atrehantsika ty kanefa ny mbola zakantsika matotsika tsy mody ary tsika anakaty rehetrarehetra tsisy ny terena fa makaty tsika ary tsisy olon-dehibe tsika ty afa mitovy daholo ankizy olon-tsotra daholo tsika anakaty tsisy mpitondra fanjakana ary tsisy hoe ambony be na ambany be fa mitovy daholo ary nanao kadama daholo zay ngamba aloha mazava tsara noho izany ary anakaty tsika zany dia mila fifanampiana le zavatra dia ezaka manampy atsika daholo manodidina atsika namatsika fianakaviantsika zay rehetrarehetra manodidina atsika zay ngamba dia mazava be zay. Anisan'izany koa tsindriky kely tao anatin'izay fotoana zay nandimby atsika teo daholo zay afaka nanampy atsika isaorana azy reny zany fandimby nanampy teo daholo na fanjakana na iza efa nakatsika noho ny problème atsika isaorana an'zareo zany akory tsy hamezatsika tsiny an'izaniza satria sitrapontsika nakaty tsika efa andrarana sitrapontsika ny aty ny akaty satria tsika mila fiainana tsaratsara kokoa noho ny sasantsika tsy mahazaka le fahantrana tsika tsy mahazaka le tsy mihinan-kanina fa aleontsika makaty na hijaly azany dia ino no anairantsika ny tompona andraikitra mba hijery atsika ty hoe mba jereo zahay fa ohatry mbola kafizinay le asa ty mba handefa solo zay hijery anay fa ohatry ny kafizinay le asa ty dia ino ny ambasady moa ny Saodia zareo fa miezaka mijery atsika ty olombelona ihany efa ry zareo reny tsika ty maro tsika raha statistika hitako efa tamin'izay ela be zay efa mety efa nisy nandalo efa tany amin'ny 3500 tany tsika nakaty taty Koet dia ao mody ao mbola tavela noho izany reo olo reo any Saodia zareo possible be tsy hoaraka zareo le izy tao anatin'izay no nanaovana ny hoe andao asina ny fikambanana afahantsika mifanampy natsangana indray fikambanana niezaka zahay mpikambana indrindra re filoha ny antso anareo andao hifanampy dia nanantony nareo dia nefa ny teo ambony lohanay fitomena daholo le asa rehetrarehetra zay tsy hoaraka satria mariana fa le izy tsy asanay hoe manokana fa raha ohatra le izy tena tia ny asa fivelomanay hoe resaka fikambanana dia afantoka amin'ny fikarakarana anareo rery le izy dia possible arakinay fa le izy nataonay ohatrany hoe fanampiana volontaire le izy zany hoe zay manana ny asanay sy ny tokantranonay sy ny zavatra atrehanay andavanandro fa miezaka zay manampy anareo ny amin'ny sisitsisiny ihany rehefa misy ny azo fanampiana dia ny zahanay zay zavatra nampitsangana le fikambanana zany dia ny raha tsika nanaiky le izy tsy nisy antery fa zay nanaiky zay tsy nanaiky mijanona dia zay natonga le fikambanana aloha zany fa tsy nisy hoe resaka ambadika hoe te anao business na te akavola aminareo rahantsika malala nefa fa maro ny zavatra miseho eo amin'ny fahafatesana eo ny aretina eo koa migadra dia amin'izao fotoana zao ny gadra ny tena betsaka fa zany aretina sy fahafatesana zany mandalo ary ny fifaliana ny gadra ny tena betsaka ary reo gadra reo any amin'ny prison any samy manana ny situation ary samy manana ny problème andreo ihany kokoa ny tena nandehanan'ny délégation taty tamin'izany fotoanandro zany nareo koa zany le voly foana merci le zavatra taraiko aloha zany fa reo mbola tsy miresaka coiffure-tsika merci anareo dia tao anatin'izay fotoan'izay no hijerentsika hoe aiza zany le problème tokony hovahana nanao zay afara herinay zahay fikambanana natsangatsika le izy noeritreretintsika tao anatin'izay fotoan'izay fa hovoavahantsika le problème rehetrarehetratsika rehefa misy ny fikambanana kanefa ny tsy mora manao zavatra ary hitanareo tsara reny hoe
mbola misy ny taraiky noho ny antony maro samihafa satria na fikambanana koa renga dia ho an'ny mpikambana ihany kanefa ny maro ny tsy mpikambana ndratra ny problème indrindra tao amin'ny prison dia efa nanao izay azony atao ihany koa ny ambassade na nampianatsika rehetrarehetra fa olombelo reny areny any tsy possible mihitsy havita amin'ny problème tsika nefa le sitrapotsika nakatika noho izany tsika zany mila mikarokaroka ary mila tsika miezaka hoe ahoana ny ataoko atafavoako amin'ny problème samy manana amin'ny problème antsika ao ny aretina ao ny gadra ao ny tsy fisiana taratasy ao ndray ny hoe asendratra amin'ny polisy te ovahana hoe sory ato samy manana amin'ny problème fa tsy ho ary ho voampiny namanao daholo le izy fa kosany zay tratran'izy ireo no ataon'zareo dia nitiako tenena zany dia misy toe-tsaina kely ao atsika miasa amin'ny tany araba tokony ovaina tokony mba mahay mifampicomprendre zany tsika enao micomprendre namanao sy ny olona manodidina anao tsy mametsy iny dia ohatran'izay kokoa ny hafa afaka micomprendre anao satria enao tsy afaka hianteheranay hoe amonjy anay amin'ny fotoana sarotra anay satria anao olombelona mitovy aminay ihany enao koa manana asa anao tsy afaka hianteheranay aminao ny problème anay satria tonga taty anao hiasa ho amin'ny fianakavianao fa tsy ho anay zay dia ohatr'izay koa ianao tsy afaka mentehatra amin'ny olona 100% problème anao fa zay vitandreo ankizy ireo sy manodidina anao ny isaoranao anazy dia mila anao malala fomba mahay miresaka manambitamby rehefa miresaka an'zareo fa tena tsapako be rehefa misy ankizy mitady fanampiana ny eritreretin'zareo fa hoe enao zany rehefa nijoro anisany hoe fikambanana dia ny eritreretin'zareo enao zany tsy maintsy manampy azareo na tianao na tsy tianao zay nefa manao an'le zavatra zay amin'ny fonay ary ataonay le izy arak'izay vitanay ary misy koa tsy vitanay tadidio foanao ary averiko foana zahay ankizy mitovy aminareo misy zavatra tsy vitanay ohatran'izay zao fangalana anareo any anaty polisy zay tsy afaka andehaka anareo any anatin'ny polisy any amin'ny prison satria zay tsy koety fa mila olam-bombony zany maka anareo any zay gasy mitovy aminareo lasa mitondra problème ho anay zany na napikambana na tsy pikambana pinay foana rehefa ohatra hoe nisy problème teo anisan'izany koa ohatra hoe any amin'ny prison nareo tsy manana telefona nareo tsy afaka mifandray aminay tsy mbola afaka zahay hoe andeha angarona anareo any amin'ny prison fa mbola eo amin'ny-dalana zahay mangataka lalana amin'ny ambassade sy ny amin'ny prison ahafahanay mijery anareo fotony any amin'izay alalan'izay ka maro zany mety zavatra tsy vitanay tao anatin'ny fanaovana ny asa nandritran'izay herintaona zay ny fikambanana dia taony zavatra maro ka tsara raha ohatra hoe ampahalalana anareo le izy dia azava tsara le resaka satria mandeha ny vidéo zany etseroa ny andaniny manakihana ny akilany ny andany sy ny akilany manakihana anay nefa ny angeha tena ny zavatra hita dia fifanampiana ary mahafinaritra fifanampiana tsy firaisankina ary fifanampiana ny zava-dehibe rehefa sorti amin'ny problème anareo amin'izay koa nareo avy eo dia ao amin'izay ny sasany tonga dia mifantoka amin'ny olona anankiray hoe ianona ny saorana satria izy navita nefa efa iraha mahita zao fa maro ny olona mifanampy tao fa ny sasany mangina fa tsy miteny isaory zay dia sasany miteny isaory afaka misaotra fa tsy problème fa lasa misy zany conflit entre an'le mpikarakaratsika zany dia iny mahatonga an'le saitsika rehetrarehetra miasa aty amin'ny tany araba fa inona ihany ary ty iza ny arahana dia nitorohevitrako zany ho anareo hoe tsisy hoe iza ny arahana na iza ny tsy arahana fa tsotra be ny tanjona dia tokony tsika irahina indrindra tsika rehetrarehetra miasa aty amin'ny tany araba mirahina tsika fantatranareo ianona mahavita an'izao ianona mahavita an'izao ry ianona mahavita an'izao dia libre nareo tsisy afaka andeha anakana anareo na dia tiana arinareo akaty aminay foana zay tsy afaka anakana anareo mihitsy hoe aza makarina satria nareo mahalala hoe arimo mahavonjy anareo fa ny zavatra tena hoe problème hitako dia le zavatra ataonareo nareo zany rehefa hoe mandeha ary amin'ny rahana dia tsy mba hoe mangina fotsiny vavanareo fa nareo mikapokapoka ny anaty commentaire mandeha mitongila na manao fanatika dia ratsy miaraka amin'le olona tokony nareo zany mijery fotsiny ianona zany mahavonjy anazy zao dia ataonareo zay avonjy amin'iny dia mangina nareo dia miafina nareo satria possible ny ianona ny eritreretinao nahavonjy anao iny mety tsy avonjy anao tampoka ndray fa mety iansondra ianona indray ianao rehefa avy eo amonjy anao mety fifanapindra rehetrarehetra ireo no avonjy anao indrindra ho an'ny olo en prison dia io zany tsisy azonareo nareo malagasy rehetrarehetra tao Koweït na any Arabie Saoudite tsisy azonareo tsiniavina na iza fa tsisy malala an'izay avoakany apitso mandray lesontsika samy matika amin'ny teo daholo na zana nareo hoe zay tsy mila nizaniza fa zay mahavita tena fa io zany mandray lesontsika tapitra zay ny herintaona nanaovantsika ny asa mandray lesona 2022 zao
teo ny zavatra mifamaofao isan-karazany. De eo tsika mandray lesona iza manao an'izao satria nahoana raha ohatra hoe ka resaka fodiana ohatra ny taloha hoe resaka laissez-passer des frais 160 kedia tsisy olana mihitsy zany fa ny ambassade rehetra de mahavita anareo tsy mila mangataka aty aminareo na mangataka any akafa fa amin'izao kosa situation efa lafo be ny frais ary eo ihany koa fikarakarana koa mety ho sarotratra azo miovaova foana ny vol tsisy ny Ethiopia Airlines fa mandeha Paris de mety mila fifanampian'olona maro nareo mety tsy voatery ihany mety ankizy tsotra no manampy anareo ankizy efa nody reny de efa afaka manampy anareo le izy ka io zany tsy ilaina le mitoko teny fatratra zay nge le mahatonga le problème le olona fanatika misy amintsika fanatika nareo zao ohatra raha fanatika amina de andeha ratsy amin'ny rabe na rasoa tsy mety zay aza fanatika amina aza fanatika amin'ny fikambanana fa jereo zay olona mahampy anareo de aza fanatika amin'ny anankiray koa ianina de ianina ihany fa tsy fantatrinareo hoe iza mahavonjy anareo fa iny ihany iny nge tsy nahavitanareo rery taty ambadika tety ao misy sila misy ao police misy ny ambassade ary misy koa ny papier mety andrasanareo anay ary na zany laissez-passer anareo zany mbola mandalo ato tranoko daholo zany efa tsy mbola anteny anareo za tsy ameny laissez-passer an'izay niady tamina fa meko foana za tsy manana eritreritra an'izany de zao tokony tsika tsy manao resaka hoe ianina fa zay rehetra hoe nanampy anareo de isoratra satria zay mahatonga an'le problème eto nareo manina misaotra ny ianina nefa tsy misaotra ny ianina za tsy de problème anana tsy isoranareo aza za tsy solana amina mihitsy za tsy mbola nitaraina hoe isory fa la izay le mahatonga an'le olana de rehefa mitaraina am'izay koa le akilany hoe maninona nareo tsy misaotra ana de lasa daholo ndray mirona makany nefa re tsy manakihana ndretsy ihany koa avy koa mandeha mirona makary amin'ny ilana de inona zany zavatra le ataontsika ankizy le ataontsika ankizy tsika ihany zany no mampiady an'le olona rehetrarehetra manampy atsika de nefany le vokatra le izy tsy fantatrinareo avy efa le olona zany rehefa tratran'iny le hoe miady iny de ny sasany le pitarika anareo le arovanareo misy tsy mba mandinika kely kotsony de to de any amin'ny FBI izy mikapokapoka manaratsy miteny zavatra rehetrarehetra de lasa kivy le anina le anankiray de raha ohatra tsy manampy indray iny de mety marina ankizy tsy ho avitra de za zany hoe ny ataoko zany conseil be fotsiny ianao za tsy makanizanizy mety gaga nareo maninny keke kianra ianina sy raha ianina nefa ny arovanao zareo za tsy miaro anizaniza za tsy miandany anizaniza za tsy manana elaelo aminizaniza nizaniza nanaratsy ana nizaniza nyteny zavatra na mariny reny na disy tsy anjarako mitsara ndre fa andriamandrany ao kitsaratsika tsiray avy tsika rehetra samy manana ny défaut atsika sy ny adosoatsika fa ny zava-dehibe de alo izy ny tsara za tsy tsara za tsy amaly fa za tonga eto tsy anaratsy anizaniza fa zao nizaniza manampy anao de raisy zareo raisy na hevitra na ina ary zahay konkoa ianatra zahay hoe zay le pitarika anareo hoe na ianina manampy ny ankizy alo tsy tezerana satria hita fa tsy araka le asa zay tsy araka le asa satria maro be nareo le problème nareo misy za tena hoe raha ny telefone raha ny appel sy message amina tena chapeau fa tsy arako le izy niteny za hoe avy daholo fa mety tsy arako le izy nefa nareo mila vonjy de tsy tiako raha ohatra ka tsy faharahako message ny astocké anareo en prison fa raha manamboly nareo ka hoe raha ianina zany mila vola raha ohatra hoe vola ny alasanareo ka raha ohatra manamboly nareo ndanareo fa tsy mahay mikarakara ny tenanareo nareo fa le izy efa nomenanareo hoe io ny ambassade tia ny lalana de nareo nefa tsy mihaino an'iny satria nareo kamo nareo fa miandry fotsiny nareo zay raha le miandry ny tianay de amme vola rehefa zay bon ça va ndany ohatranareo ihany hoe anao vola de ianao ihany mavita ny volonao fa mila panao vola ianao aza misy miantso aloha ka izany tsy afaka ifamezatsika efa nandray lesona daholo mety maro ny zavatra nytenentsika tamin'ny 2021 mety tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mifanaraka tamin'ny zava-misy de ao koa andray lesona de ho tonga saina daholo na ianareo mpanaraka ny tsirairay na izahay pitarika aoka samy iova satria tsy mety satria isika samitsika ihany miady de lasa isika samitsika ihany fanipakotry volalakarina de problème amin'izay rehefa aveo lasa mikatso le hafa de lasa mifanaratsy ihany nefa ny le zavatra samy fanampiana daholo ny tanjony zany hoe mila miova zany toetsaitsika ao le mpisitona lakolosy tena hoe miteny anareo ireny tena hoe le miteny le hoe misitona lakolosy le manao fanatika mantsy tena misitona lakolosy rehefa ohatra zany misy olona anankiray hoe aratsiana de aza teneniko anareo zay mihaino anao zay tsy miheno tsy rarahako ndana ataovy
aza mandeha nareo makany amin'ny commentaire an'iny olona iny hoe andeha anampy anazy anaratsiny anankiray fa hita an'le olona iny dia lasa manimba anareo nefa nareo ave mety andeha hiverina any aminazy hitady vonjy dia lasa nareo mahazo mivava. Zao ny antony itenenako an'izany. Marobe nareo hitako tao anaty commentaire tamin'ireny fanaratsiana nareny nefa mifirifiry aminareo no miverina nakaty amiko fa niraisiko tsara daholo nareo dia avela nareo lasa menamenatra fotsiny. Dia lasa raha menamenatra fotsiny nareo dia ilay mampalahelo fa za mamela nareo foana. Dia ilay zany lesona efa azo tsoahana zay raha reny olona manaratsiratsy anareny afaka ratsiko fa mety mbola hitady vonjy aminazy andray andro ihany dia aleoko tsy manaratsy fa ekeko. Marobe nareo no ianona koatra zao nefa ndrapitsinareo ianona mba hampivindray firina nareo mandeha tonga makaty amina na appel na tonga eto an-tragno azonareo zany hoe mandray lesona zany tsika tsisy mahavita teny eto amin'ity tany araby ty satria tsisy avatsika eto tsisy anaovana matikambo eto fa aleo mifanampy ary niza manampy anao amin'ny velany aza zay ny teny alao tsika tsy mitady fanampiana any velany ihany fa raha mahampy anareo ka raha any mavonjy anareo ndano tsy solana fa zao ny antony tenenanay an'izany dia zao tsara anazavana kely ampidirako kely ihany fa mety hitondra fanazavana ihany fikambanana FMM ka rehefa aveo tsapanay fa le olona tena tsy ao anaty fikambanana matetika mamboly savorivory amin'ny mpikambana ry zareo indray no mitondra hoe fanazavana hoe temproof fa zareo ninona volanay zareo amin'ny tsy mpikambana temproof fa zareo tsy nanao an'izany zany hoe vonina na ratsy fotsiny fa tsy misy proof manazava akory fa teny vava fotsiny nareo nizaniza miteny anareo resaka vavana amin'ny mesazy aza mino nareo avy hatrany raha tsy misy teny hoe proof mivaingana alaivo ambony alaivo ambany noho izany na ina situation misy eo amin'ny fiainana rehefa hoe resaka hoe zao ony dia alaivo ambony alaivo ambany fa tsy voatery marina satria efa maro mpandaingy efa tena maro mpandaingy ary fakafakao koa hoe maro zany sady izy ary normal ave zany sa tsy normal raha zany teo amin'ny teran'in'olona iny makavola hono ty olona ty fa zao ny asany aza tonga dia mieritreritra hoe vola zany dia ratsy fa eritrereto normal ave satria miasa nge vonona andray karamy raha io ny fatohany ary raha io nataony ho asa mendrika izy azo asa mendrika izy azo karama ary raha zay mahava amin'ny problème anao dia ok normal zay fa raha hitanao izy mametsifetsy mamitaka nalainy ny volanao nefa tsisy asa vita ilay atao hoe mamitaka zany alaivo ambony alaivo ambany tsara fa aza tonga dia faliny tonga dia hoe vao izao ny teny indray ihany dia tonga nareo dia mino ny olona misaina mandinika aloha vao manao commentaire ny olona misaina mandinika aloha hoe ay marina zany sa diso tiako tenenina dia zao tonga ny fotoana itenenanay FMMK satria fahitanay anareo le olona tsipikana matetika mamboly problème dia zao ny ataonay reo fikambanana rehetrarehetra efa mikambana izy ao dia manomboka zao ao arina kely efa kely sisa ny volany tsipikambana ty aminay mety tsy andraikitra tsipikambana tsony zahay amin'izay fotoan'izay mety ilainareo tsipikambana amin'izay reny olona rehetrarehetra reny manampy anareo dia amena lalana 100% nareo mandeha mitady vonjy hoe aizy nareo tsy afaka ny anakana anareo zay tsy manana lalana an'izany zay titeny zay raha ohatra ka hoe fehezinay nareo kanefany zahay koa aza mba tsy maharaka anareo tsy mety zany fa amena lalana nareo satria tombontsombonana zay avy amin'ny problème antanjona zay mahavonjy afaka lehanareo daholo zay zany tiako ka aoka zay le toetra fisintomana lakoloserieri fa tsy mahavanina zany satria samy mety daholo rehefa fanampiana ny gasy famoahana le gasy ao anaty problème dia samy mety daholo oka koa zay ty fanaratsiana ny ambasady ty fa tsy robot akory ny ambasady aharaka ny asantsika rehetrarehetra fa efa zava-dehibe izy mamemy papier afahantsika mody afahana mandefa mifaty mody zay zavatra rehetrarehetra azonatao nomeny raha ohatra tsy aran'le mesazinao tsy nijereny mesazinao dia jerevy
iza ny tompon'andraikitra any amin'ny toerana misy ianao raha ny Saodia ianao dia jereo fa misy olona tompon'andraikitra mety hoe jeren'ny ambasady foana ny message dia alefasany amin'iny tompon'andraikitra iny dia azafaliny amin'ny médecin fotsiny fa mba rahanareo ny teo amin'ny toerany asa io dia ho tsapanareo ihany koa le izy ohatra nareo ihany koa io ao amin'ny asakadamanareo ao ny mantrano mbola tsy vita nefa nareo efa atsona maka clinique dia tetritrareo satria nahoana zavatra tsy araka ka tsy araka nefa miforshena dia ohatran'izay ihany koa ekeke mikaramy zareo fa misy koa hoe atreto ny tratra mifetry ny aina fa tsy hoe ho amintsika foana ohatray koa za manampy anareo amin'ny foko azala zainareo mangalatra amin'ny volanareo mihinana amin'ny volanareo atreto aloha za mbola tsy naka vola tamin'izaniza zay napiko na amin'ny torohevitra fa apiko fotsiny nareo dia zay tratrako izany aza atao mihitsy hoe zahako tsy maintsy forshenareo anampy anareo foana fa zay tratrany haiko ny apiko rehefa tsy endra tsy voaraiko ny apellanareo aza menatsiny reo tompoko fa zay ny asa be deabe atsika rehetra samy manana ny ataony dia alohantsika tsy mifametsi fa mitady solution hafa ary tsy maintsy valiko foana mesazenareo narovina raha mbola hitako fa tsy hoe fananika korona hoe tsy valinana fa valiko na nanaratsy anana tsy tiana be deabe nareo any ny fahitako nanaratsy ana fa raha mbola ny antsana tsisy tsy valiko zany fa valiko foana fa tsy problème zany satria zay avahan'le problème antanjona fa tsy fanaovana ndolo-po akoriny fa isika le ankizy mihitsy indraindray no tsy micomprendre le olona mikarakara antsika zay le mahatonga le problème eto lasanareo misaotra olona manokana lasanareo miandany olona manokana dia lasa le olona tsy momba niny olona iny lasa mandeha miadiny daholo dia lasa indrenareo momba olona manokana fa manina raha mirahina dia ekena le zavatra rehetrarehetra zany kory tsy miteny anaiky hoe soloky non anjara indray za tsy malala hoe tena soloko marina ve le olona za tsy manana proof mazava hoe tena soloko le olona satria ny olona rehetra afaka miteny ihany nange misoloky ihany nange nakavoly fa zavatra rehetra raha tsy ananako proof mazava zahako tsy afaka ny ino ary nahitako koa za proof tsy devoirako ny andeha hitsara n'iny olona iny andeha hipiba n'iny olona iny hiteny anazy hoe zao ianao satria Andriamanitra rery no manana an'izay position tsara tsirairay zany na efa misy koa ny mpitandro filaminana amin'ny fitsarana hitsara an'izay olona manao ny ratsy ka raha ohatra ka hitanareo misy olona maka ny volanareo hitanareo misy olona manao ny tsy mety anareo ka anananareo proof mazava fa tena fitaka akitsy rano tena mbava rano tena tsy matahotra an'Andriamanitra alaivo dia hoeto dia apetrao ny fitoriana fa tsy atao anaty Facebook mifampitaritarika ambony ambany dia ny ary miady amin'ny ary ny ary miady amin'ny ary ny ary miady amin'ny ary dia hoaizana efa ratsika fa amin'izao lasa problème dia teneniko anareo inona amin'izay ary inona amin'izay zany mivokany amin'ireny problème ampiasainareo ireo tia mivoka ny zavatra fahitako anazy misy maratsika eo amin'ny hôpital Saba efa mipubliena teto vao latsaka le marary dia efa nisy ny problème satria eo le tsy fantatra tsony za tsy teny hoe zany disona zany marina fa ny tena mavatra mampalahelo kely fotsiny dia le marary mila volan'ny hôpital 10 par jour i Marie zany tsy haiko tsara miteny le anarany manao publication le fianakaviana hoe mila fifanampiana lasa tsisy miraharaha tsony tsika ankizy rehetrarehetra satria leo an'le tsy hay hoe iza ny arahana tena marina be aloha zay teninareo zay tena marina be ny eritreritrinareo kanefa ny tsy tokony any amin'le fifamalin'ny lehibe ny tokony jerenareo fa le marary fa taro tsara hoe inona le tena important le marary raha le lehibe manangona le cotisation le lehibe le lazainareo efa paka volanareo ohatra hoe zahay nariana dia marina zany fa efa hoe le fianakaviana mihitsy maka le vola mba ahafahana manampy an'le zaza dia nefanareo mbola tsy manome any tsy hoe forshena koronareo fisaorana zay efa vitanareo fa raha hoe zay zany ataonareo mampanahy dia za mitinanareo mba apio le marary eo amin'ny hôpital fa mampalahelo izy afaka makany daholo mijery anazy sy miandraikitra anazy fa mbola ao izy mbola maro be vola ilain'zareo misy numéro publieny any ahafahana manangona cotisation aiza ve tapabolana vao 110 vola azony zay efa memkany vonina anampy amenay anazy le ambombolany tsipikambana ato aminay ato fa kosa mbola tsy ampy satria misy volan'ny hôpitaly dia manentana antsika rehetrarehetra toy izy fifakatiavana toy izy fifanampiana na tsy FMMK azy ianao afaka mifanampy amin'ny ankizy foana za tsisy forché hoe tsy maintsy miditra fikambanana ianao non tsy voatery fa zay anaty fikambanana dia zahay ihany mahazo ny tombontsoa anay zay tsy anaty fikambanana zay koa mbola miray aminareo zay koa
mbola mifanampy aminareo fa misy azonay atao fa fotsiny zay tsy afaka manome hoe 100% ovahanay problème nareo fa zay kely vitanay ny ao anatinay sambokambana ary mety tsy voavahanay 100% moa maika fanareo de zay ny antony nanasiana fikambanana hoe raha misy problème de mba zahanay ao anaty fikambanana koa zay mbola manana ny lalananay hoe zay tena mandoa cotisation kosa ny tena ampinay 100% zay tsy tena mandoa atretoka atrety any satria tsy mety raha hoe ny ankizy tena manao sasany tsy manao de ohatran'izay le izy de anjara rehetrarehetra mamakafaka zay andray an'izany atendriny za tsy miantsiady tsy manara-tsolona tsy mety zay andray an'izany atendrina libre nareo zay andeana ratsiratsy ana andeha malan'izay vidéo akizay libre nareo tsy problème raha nareo hoe misy malahelo ankeke maninona anao miaro andray ihany nefa zareo mana za tsy manana lahelo an'izy za tsy nanieritreritra mihitsy zareo andeana ratsy ana ohatran'izany satria na ny zavatra hitan'zareo aza za koa mba tsara mba tsy mahita an'le izy za tsy mahalala ny fisin'le izy indraindray fa za koa mba gaga ka zareo to de anatin'ny vidéo ka za koa tsy mahalala azagaga nareo raha hoe tsy mamaly an'le izy satria za tsy te hitondra savorivory afaka mamaly mihitsy zako de tifiriko le olona fa tsy tiako satria za tsy te hitondra savorivory satria le ankizy nijereko fa tsy ny tenako raha fiarovako ny tombotsoako de ny teny ahako fa tsy zay ny antony tsy important zany ny amalina an'le olona le ohatra hoe mitady ady reny kasika amin'ny fodina amizay raha zavay kely efa naveriko foana moa ty dasa alohan'ny anazavako mikasika amin'ny fodina andra tsy jerevako raha ohatra hoe misy zay fanazavay koa zay andray an'izay atendry ny afaka mandray atena satria za moa zany tsy tompony any an-tsainareo de tsy afaka sakanako nareo jasa alova tsy alohan'ny amaranako vidéo de amaly an'le resaka fodina eto tsisy fanontaniana tsintsika tsisy fanontaniantsika de resaka fodina amin'izao fotoana zao tsisy Arlène tsisy lalana mandeha zany raha tsy lalana Kampary tsy anaradisany tsisy lalana mandeha zany raha tsy lalana Makampary lalana Makampary zany lalana amin'izao tsisy tsolo lalana makany Kenya aloha hatreto ary ny lalana makany Ethiopia zany tsika mantsy mbola mandeha mipitapita ve tonga Madagasikara fa tsika tsy tonga de hoe direct de na soit tsika mandeha taloha nisy Turquie
taloha nisy mivatanao Kenya vao Madagascar, Seychelles, Maurice, Ethiopia aoka zava-tsara amintsika fa misy lalana be dia be fa amin'izao amin'ny Paris sisa mandeha satria any angamba no hoe tena miara-miasa akaiky amin'ny Madagascar raha fahitako anazy dia zay mahatonga an'ilay izy tena hoe mbola misy foana. Dia toriana lalana fodinareo dia nareo zany isan'andro mila miaino sy manontany ambasady mijery vaovao hoe misy lalana vaovao misokatra ve fa hatreto aloha zany dia Paris dia zay mody rehetrarehetra zany dia mandalo amin'ny Paris fa le atongavanao a Paris miala amin'ny toerana misy anareo zany ino ny problème raha nomaninareo dia any zany nareo mijery billet makamy Paris fa le billet Paris Madagascar dia any amin'ny Madagascar any Korondrano ividianana anazy. Zay olona rehetrarehetra dia ody ohatra hoe misy taratasy tonga dia mandeha mividy zareo tsy mila zavatra atao be dia be fa passeport fotsiny ividianana an'ilay billet mandefa volany amin'ny fianakavianareo any Madagascar nareo dia mandeha any Korondrano any amin'ny bureau Madagascar zareo dia amin'izay fotoan'izay miresaka mivatana afaka miantso anareo izy dia afaka miresaka mivatana amin'ny patron nareo le avanareo any tonga any amin'ny Madagascar zany ny avanareo zany makany amin'ny bureau dia amin'iny izy miantso anareo dia apresahana amin'ny patron nareo eo izy manapa-kevitra ny patron nareo na omen'ny Madagascar numéro bancaire izy dia alefan'zareo amin'ny alalan'ny banque le izy na alefanareo Western Union dia avy eo payenareo direct any amin'ny bureau any Madagascar any Madagascar zay ny amin'ny Paris Madagascar zay fa kosa ny amin'ny toerana ialanareo raha Oman ohatra dia Oman Paris na Kuwait Paris na Saudi Paris dia iny afaka vidinareo any amin'ilay toerana misy anareo rehefa mahazo an'ilay billet nareo. Zay foana no atoroko an'ankizy dia anjaranao amin'izay zany no mampiady an'iny ora iny fa tsy mahazo mihoatra 24 heures fa rova mihoatra 24 heures ny batsukele lori io fa miantso izy dia manapaka live batsukele izy dia rova mihoatra 24 heures le fotoana ialanareo eto amin'ny toerana misy anareo ka hatramin'ny Madagascar dia zay le mila visa ao Paris dia iny le mahatsilasany ankizy ao ka noho izany zany ianao zany rehefa hoe ody aloha ho an'ny misy papier aloha ny azo avaiko ho an'ny manana passeport mbola tsy lany daty zany hoe ianao anaty contrat ianao misy papier tsy lany daty ny passeportnao amin'ny fotoana hodinao dia zao ny zavatra ataonao maniraka fianakavianao aloha ianao makany amin'ny Korondrano amin'ny bureau Mad manontany information rovina misy vol Paris Madagascar arotsininy izy amin'izay fotoan'izay miovaova ny billet fa tsy fixe telo tapitrisa mahery farafahakeliny Paris Madagascar satria zany 300 kd any hoany zany manodidina any tsy fixe le izy fa miovaova fa amin'ilay fotoana andehananao any ny alalanao any le problème hoe rovina dia amfiry rehefa hitanao amin'izay le billet any dia ataonao réservation dia lasa amin'izay ny patron mandeha maka agence de voyage eto mitady lalana etoka hatramin'ny Paris dia atao amin'izay ny calcul ao anatin'ny tsy atao mihoatra 24 heures rehefa voavidy amin'izay ny billet anao dia lasa ianao manao test raha vita vaccine ianao dia tsara fa tsy haiko na mbola mila manao test ihany tsy tadidiko dia tsara ianao raha vita vaccine lasa ianao manao test dia mila miomana ihany amin'ilay papier nomen'ny ambasady amin'ilay alalana iny hoe afaka mipase amin'ny Paris tsika afaka mandalo à Paris tsisy visa raha ohatra ianao ka anaty contrat kosa kanefa ianao lany daty ny passeportnao na efa tsisy visa ntsony ianao nefa ianao mbola anaty contrat nefa ianao mbola anaty contrat fa ianao zany efa tsisy passeport mandeha ntsony fa efa lany daty dia amin'iny mila maka laissez-passer amin'ny ambassade tsika afaka miteny anana afaka miteny any ambassade direct dia alefa mombamomba dia miandry ny laissez-passer tonga eto Kuwait alefan'zareo avany dia HL na anna dia amenanareo le laissez-passer anareo dia rehefa azy le laissez-passer zay nareo vao manao billet rehetrarehetra dia afaka mody foana nareo na rovina tsisy an'izany hoe tsy afaka mody zany hafa le teo hoe mbola nikatona ny sistany taloha teo dia le stock tao daholo ny gadra rehetrarehetra tamin'ireny nikatona ny sistany fa ny corona fa amin'izao izy mivoa
zany afaka mody foana nareo amin'ny fotoana mahavodina nareo fa tsisy fotoana tsony zao ka hatramin'izao na amin'izao daty zao fa fotsiny misy volna fotsiny tsy haiko isak'alahady ve zay enjeo fotsiny isaky ninona le vol de ho anareo le miteny hoe keke mba afidio le biany zay tsy manana fianakavianao an-taninarivo ilako tsy mbe de veva le olona manodidina na tsy afaka mandeha vidy be ho anareo satria sahirana be daholo zareo voalohany zay ny antony faharoa tsy afaka mikitikitika volanareo satria problème atsika ho rehefa ohatra kitikitiana ny volantsika ka ohatra hoe tsy lasa tampoka ianareo de zay indray ny fitorana hoe nalainareo ny vola nefa le ankizy tsy lasa satria tsika tsy mahay micomprendre zay le toetsaitsika de tsika to de mandefa publication amizay avy eo no andray ihany ny vola de mba ialako amin'iny zay mahatonga na hoe tsy mandray volanareo fa tsy te andraikitra akoriny ary tena marina fa lasa tsy miditra 100% am'le fampodinanareo zahako noho izay antony zay de tsy maninana lazainareo fa tsy mikarakara raha anatin'izay tsy problème na fa za tsy afaka hiditra lalina am'le resabola indrindrandrindra fa nareo manomby anareo de conseil sy ny étape rehetrarehetra afaka miantso ana foana nareo raha arako koa satria misy tsy arako zay arako de arako zay tsy arako tsy arako zay aloha no hoan'ny misy papier ho an'ny tsisy papier kosa raha mbola ty ivelany ianao zany hoe mbola tsy tratra amin'ny polisy ianao de ataovy programme angony ny vola efa fantatrinareo zany zay fa mety telo tapitrisa efatra tapitrisa Koet Mata fotsiny Paris Mata fotsiny fa Koet Paris eo amin'ny 110 à 150 eo manodidina eo farakaraky le agence ividiananareo billet iny fa za tsy manana hoe ry tsy maintsy zao fixe fa mety tsy mihoatra ny 150 kediny ny Paris Koet Paris de Paris Madagascar zany hoe manana eo amin'ny 400-500 kedy latsaka eo zany ianao zay vao afaka mody azadino ny manao réservation hôtel ny volan'ny hôtel anao koa mba ataovy réserve de mila manao réservation hôtel ianao vao miala aty fa ilaina iny taratasiny hôtel iny alohan'ny elanao ety satria manao quarantaine ianao de zay iny de raha tsisy papier ianao de ny zavatra ataonao voalohany indrindra aloha mandeha anao mijery finger aloha ianao homaninao vola zany fefa vonina ianao de lasa ianao mijery finger avy eo manao laisser passer aloha manomana vola aloha jery finger vita zay potra amizay ny finger anao zay anao vao miroso amin'ny fividianana be misy mantsy tsy tanaty finger nefa ny vidy be de lasa vermena le be mbola tsy afaka mody izy mbola sarotratra fandefasana azy mody raha mbola tsy tanaty finger de zavatra ataonao voalohany zany fatapatatra hoe ananako ve le frais zay de miroso amin'ny fikarakarana ianao avy eo ianao manamboatra laisser passer aingana vita zay de miroso amin'ny fanaovana finger vita amin'ny finger anao va tsy maintsy miteny anao foana le mpikarakara finger misy sila hoe ok afaka mody ianao valo finger ok tsisy olana afaka mody tsara de lasa amizay anao maniraka olona ny Madagascar misy aminareo maro mandeha mody afaka miteny an'le namanareo reny nareo de miaraka vidina amin'ny anazy raha tokisanareo izy de vidina le bi any Paris Madagascar de azo iny de lasa amizay nareo afaka hoentinareo le laisser passer tsisy papier azanareo afaka manantona agence de voyage etonareo misy koa efa numéro ifampizarany ankizy any ty atsona de amenanjareo le laisser passer de omenjareo le billet etoka hatramin'ny Paris sy ny agence de voyage rehetra nefa mahalala an'izay fa misy tsy mety amin'ny de mifindra indray ianao ny tena tsara misy any lasa Qatar Airways Kuwait Airways faza mandeha ty ngambany tsy haiko fa Qatar Airways Kuwait Airways be daholo fa samy manana ny anazy nareo fa kendreo fotsiny tsy oatra amin'ny 24 heures le izy de rehefa tonga amizay ny fotoana hodinareo vala finger vao vidinareo daholo ny billet de rehefa tonga amin'ny fotoana de aza miandry le hoe farapitsinareo mody androany vao miteny fa milinareo herinandro melona 10 jours meloa mihitsy de efa mitenena hoe hiditra any amin'ny déportation tsy maintsy nareo mandeha makany amin'ny déportation satria nareo tsisy papier mbola hojerena ny exit visa nareo rehetrarehetra zany de zay fikarakarana zay any amin'ny déportation police manao an'izay any nareo mahita le gasy en prison mahita le amin'ny déportation nareo amin'izay fotoan'izay fa tsy atao mataitra zay satria zay lalana ahafahanareo mivoaka eto de tsy maintsy mandalo any nareo de miandry eo amin'ny 5 jours ianareo ohatr'izany de 5 jours avant zay anao de mandeha de ny tena problème raha tsy lasa ianao de amiverinao amin'ny déportation ianao nefa ianao tsy afaka mikitika foana vao miditra ianao de alain'zareo ny téléphone anao
dia voakeo anao voameny anao dia raha ohatra na sanatry tsy lasa efa nisy tratran'izany fa ohatra hoe tsy haiko problème visa problème ina dia miverinao déportation anareo dia tsisy maheno intsony momba anareo dia eo amin'izay ilay fianakaviana miteny hoe tsy hita nefa ny tokony hody dia possible re fianakavianareo laza tsy hita reny zany possible taraiko amin'ny déportation izy raha tsy lasa tamin'ny voalohany satria mety problème le bien dia iny amin'izay zany le olona nanao bien tokony miverina miteny Air Madagascar miteny an'le agence de voyage rehetra anovana ny bien dia aterina indray le bien any amin'ny déportation afahana mandefa anazy mody indray fa izy ihany koa nefa malala hoe inona le problème tsy nalafisana azy dia inona mila tandremana amin'ny manaraka dia raha ohatra indray ianao ka hoe tratra amin'ny polisy dia eto le tena olana na mpikambana ianao amin'ny fikambanana na tsy mpikambana iny le tsisy mahita zay misy ianao aloha voalohany indrindra indray aloha ianao mbola tsy tonga dia any amin'ny déportation ianao tratra amin'ny polisy ohatra ianao eto Salmia dia polisy Salmia Jalib polisy Jalib rehefa vitao ianao dia izay amin'izay vao hoentin zareo any amin'ny déportation any amin'ny fodina amin'izay dia any ianao fikarakarana rehetrarehetra amin'ny fotoana iny nefa ianao possible tsy manana telefona dia raha tsy manana telefona ianao tsisy mahita misy ianao fa miezaka zany ianao rehefa tonga any hoe mampafantatra ny namanao ahafahana manatitra ny entanao ahafahana mahafantatra hoe aiza ianao dia inona ny ataonao dia laisser passer kokoa mila ianao mikarakara raha afaka tsy mikarakara n'iny ianao fa miandro fotsiny fa tsy maintsy mahazo fampandrenesana foana ny eo amin'ny ambassade anao ny laisser passer anao hoe rayanna hita ny fingerany dia tia dia anaovana laisser passer dia tsy maintsy alefa ny ambassade ety foana iny laisser passer iny dia omenay ikarakarana anao amin'ny prison anareo le miteny hoe tsy misy zavatra ataon'le olona tia ivelany aty amin'ny fampodinanareo nareo amin'ny prison tsy maintsy ny ambassade aloha mikarakara laisser passer anareo fa tsy hitanareo zany dia aveo iny aterinao amin'ny tompona andraikitra mety mandalo aty mety direct any amin'le tompona andraikitra mety daholo dia rehefa tonga any laisser passer anareo dia tena problème mahastocké anareo dia eo amin'le tsisy billet satria nareo efa tonga any le billet lafo be izy amin'izay zany ny antoka an'io anjaranareo amin'izay zany no midemerde hoe na zany le fianakaviana malala any amin'ny prison izy dia raha ohatra ka tianareo le fianakavianareo dia lasanareo manampy hoe alao fa vidinay le billet dia tiako ny billet tsy haiko mitady naman'le ankizy tianareo mandeha vidy an'le billet any aty fa eo mantsy le mahatonga le fifanomezantsiny hoe manina ny avanay mijanona ela be amin'ny prison tsy rarahinareo fikambanana tsy rarahinareo ny ambassade tsy izay le izy fa le izy izy no andeha hiantoka ny billet ny avanareo io dia zay le problème le hiantoka an'le billet no tsy misy dia rehefa voantoka amin'izay ny billet iny dia afaka mody foana ianao na ao amin'ny prison ary na soit misy miandry amnistie na misy afaka hikarakara ohatrin'ireny farany teo reny mba nisy avion avy any amin'ny Koety zareo koa manome billet any amin'ny Koety fa tena hitako olana tsy ahafahan'zareo manome dia le billet antsika lafo be fa raha ohatra ka misokatra ohatra hoe mora ny billet indrindra fa mandalo Ethiopia io fampodina antsika gatra tamin'izany ka raha ohatra hoe miverina amin'ny taloha 150 io dia mino fa tsisy hijanona ela be zany ao amin'ny prison ao fa rova ao nareo 1 mois 2 mois 3 mois nareo farafatarany tsy maintsy tafody fa io billet lafo be io zany no tena tokony adiva antsika hoe inona ny atao mba halasany le olona rehetra ainkaina satria Koety manome billet foana zareo ary ny patronao afaka tediavin'zareo andoha amin'ny billet-nao fa io billet lafo be io manasarotra le fikarakarana ka mety maro indray ny tobo rehefa ela dia zay le tena problème dia zay le izy zay fa raha mbola misy fanontaniana afaka mametraka fanontaniana fa tsy haiko inona tsy mazava aminareo indray ankoatran'izay
Gina fanazava be zay ho an'izay tsy mazava dia mamerina miresaka amin'ny vidéo. Raha fehezina ny zavatra lazaina rehetrarehetra teo dia hoe rehetrarehetra afaka manampy antsika raha ohatra ka hoe zay mahavonjy antsika. Ianao manana lalana ianao andeha an-tany na arabe na rasoa na rakoto andeha an-taninao amin'ny fampodinanao dia afaka ianao manontany fa tsisy afaka manakana anao raha zay ny zava-dehibe fa vola billet ihany mitondra an'io ho an'izay te hody. Raha ohatra ianao ka tsy manana billet dia miandry sitrapo, miandry ina moa zany miandry anjara vitana zany ianao. Miandry anjara vitana ianao zany miandry nare zany filaza zany mba miandry chance kely zany ianao ahafahanao hoe profiter kely na fanampiana inona ahafahanao mody. Fa raha ohatra ianao zany ka tsisy billet tsy manambola ianao dia miandry zay fa raha manana ianao dia tsisy problème fa ianao ihany miantoka amin'ny billet anao dia karakara ianao zay hitanao hikarakaranao mety daholo. Fa ohatra ny ambassade direct ny antaninareo zareo manoro hevitra tsara. Raha ohatra zay koa manoro hevitra fa zay tsy afaka mandray volanao na kely azany dia raha ohatra hoe zay olona fantatrinareo dia ndany tsy problème. Ny en prison solution zareo dia ny famoahana ny Ethiopia Airlines ary fampidinana ny billet io. Tsy haiko amin'ny fomba ahoana za tsy mahalala resaka momba an'izay ahoana amin'ny atao mba hampidina ny ohatra ny taloha. Fa iny ihany ny ahafahan'ireo prison ireo tsy mistock ao fa mandeha tsikelikely fa raha mbola io billet lafo be io aminao fa ny koetiana tsy hipehan'ny antsika rehetrarehetra amin'ny billet lafo be io. Frécoete maka izy io azafady. Ho an'ny rehetra asaina manangona frais de denso. Raha tsapanao zany ianao hoe tsisy papier dia manangona frais de denso dia alefasanao amin'ny fianakaviana. Dia rehefa io fianakaviana iny afaka mba mi-accélérer alisa ny tena hitako olana ihany koa faharoa dia le ahafahana amin'ny contact anao rehefa ao amin'ny prison. Tsy maintsy miandry sitrapon'ny polisy foana, miandry sitrapon'ny mpikarakara foana satria le mpikarakara reny ihany afaka miditra ka mila lalana ambanin'ny tany amin'ireo mpikarakara ireo ahafahana mikarakara anao raha manana billet anao. Zavatra tena mahasoke kely anahy matezitra anahy indraindray dia le misy le eo amin'ilay mifanometsiny zavatra tena tsapako itsika ankizy zany rehefa misy le problème dia le olona tsisy problème no teterentsika omena tsiny zany hoe eo amin'ny terantsika nefa fantatsika fa sitrapontsika nakaty ary sitrapontsika daholo ny tsoahana. Dia eo fotsiny fa tokony tsika zany hifantoka fotsiny raha mahatratra amin'ny problème tsika dia mifantoka hoe mangataka fanampiana amin'ny rehetrarehetra izay hitanareo afaka hanampy anareo angatahana fanampiana daholo dia miezaka nareo tsy mampiady andry zareo satria mety samy manana ny andraikiny zareo ahafahana mampody anareo dia aza ampiadiana zareo fa raha miady zareo dia lasa nareo konkoa lasa misy problème. Dia rehefa vita amin'izay le fanampiana anareo avy eo dia mahaiza misaotra ny rehetrarehetra fa tsy ny olona anankiray fa eo le mahatonga sasa amin'ny teny vendranytsika aiza ve ohatrany hoe koloniavan'ny olona ny saitsika dia tenenina hoe zao atao dia atao fa tsy manana hoe réflexe tsy manana mihitsy hoe maizy atsika hoe fantatro ny zavatra nisy aty ny zavatra nisy ianana nanampy isory ianana zay mahatonga ny ady rehetrarehetra satria avy aty amintsika zay le mahatonga le fanambambaniana hoe vendranytsika satria tsika ihany dia mahalala hoe tsy fantatsika iza ny tokony isorantsika tsy fantatsika iza nanampy atsika fa fotsiny hoe mafanafana fo kely fotsiny ianana zao dia anana dia andeha hiary zala antao dia mitemy za azarovana fa taro iza nanampy anareo dia isory za tsy malala iza nanampy anareo tany fa nareo no nalala an'le izy io tsy vitan'olona raha io tsy vitan'olona any velany ihany manampy anareo rery dia mahaiza misaotra ny rehetrarehetra fa lasa ampiasain'ny olona lasa ny olona koa mantsy amin'izao raha fa ohatra hoe ana dia tsy maninona raha ohatra za hoe nitianareo dia vao mahay isy amin'ilay be dia lasa vao mahay mirehareha be dia vao mahay miteny hoe za mihitsy nanao aninona tsy zaza nafantako zao afa-tsy zany nanao an'ilay dia lasa izesta dia izay le tsy mety. Raha ohatra hoe misy olona te hiditra amin'ity live ity dia afaka miditra ho toy an'ilay izy raha ohatra hoe voninareo hiady hevitra dia tsy problème mba tsy halava be anazy angambany
dia afaka miteny mandefa izy zany no andeha hiditra amin'ny heviny afaka miditra ato manome heviny izay manana hevitra fa tsy ny hevitra tiany no atao eto satria zaho koa mety mba badisy koa ny ahako fa izy zany hiditra hoe manana ny fomba fijeriny dia ampidiriko dia afaka miteny dia rehefa miteny dia mba ataovy aingakaingana amin'izay mba tsy mandefasa du monde dia tonga dia raisiko. Tsy hitako lova mandefasa dia monde fa tsy hitako tsy mety mipoitra. Ia mitovy daholo ny frais Marie Ganela mitovy daholo ny frais na contrat ianao na inona. Efa mampiditra anao fa tsy haiko hoe maninona mbola miandry kely ngambany. Ia misy fihiditra ndrasy vity lova. Io lova io salama. Salama nareo ane. Ia tonga soina fanazavana entinao. Momba an'le hoe billet. Le ankizy teody. Maheno. Ia maheno ka. Ndrimo teo fa nanazavana momba ny hoe fanaovana fingera sy le hoe mijanona rifa nisy ankizy namako zany agence de voyage any Paris izy dia nanazavazava momba le hoe olona hoe tsy maintsy mipasy any Paris zany dia mila manao test PCR izy 72 heures dia kendrena tsara le vol miditra ao dia izy afaka manondro hoe afaka mijery vol zany izy hoe ity koety mandalo aiza sy aiza dia tonga any Paris amin'ny firy dia iny vol iny no jerena ao Paris satria misy 2 fois par semaine izy na 3 fois par semaine ao Paris dia mila miresaka tsara amin'ilay patron zany mijery an'ilay vol zay satria araka ny zavaindry teo hoe sao dia mikajo ao Paris ao dia lasa sahirana be. Ok dia afaka zaraina ve ny contact-ny olona io ohatra atao eto amin'ny commentaire dia amin'izay mba tonga dia hitan'ny olona daholo hoe raha anytany momba ny billet vol Paris Madagasikara zany dia afaka manontany an'ity fa tsy voatery any Akorondrano raha ohatra mba afaka amenao le contact. Andazo alefako any alefako any amindry dia indry miparita mizara azy rehefa aveo fa tsika moa mbola miresaka eto. Ok dia ty zany mbola misy resahana. Dia mbola misy resahana sa vita? Dia ino misy ty le tsisy papier tsy maintsy mila an'le ino misy ty le sepasy araka ny tenenindry teo. Zay ihany ka. Fa dia le billet koa mivoavy isan'andro dia rehefa aveo kosa dia afaka manaraka ao amin'ny compte-ny ao mijery le prix ao mijery ao satria mivoavy foana fa nilazainy teo zao amin'ity février ty izy efa feno fa mars ny makany misy. Zay momba fodiana ihany aloha fa tsisy momba ny zavatra ataontsika eto koety masavorivory ty. Dia le savorivory koa sady tsika tokony hoe mba kalma rakizy fa tsy mahay vavan'olona vetseveroa aza tia raha izy ny fitendra hoe aza tia raha fa tsika ty ihany mahafantatra problème tsika dia tokony hoe mba mifanada tsara. Zay merci lova tsy haiko raha mety tapahanao fa za tsy mahay ty tsy haiko ty zao ny naparina tiky za tsy mahay. Afandray ok izy indray niditra eo ary voary dia izy indray niditra ao ariana ny voary izay manana ho tenenina. Bonjour voary. Bonjour daholo. Za tsy manakambara be da be fa bonsoir daholo moa za tsy manakambara be da be fa zavatra kely fotsiny tiako tenenina hoe ho antsika le eto Koety
dia mba hoe fiangaviana zany ho antsika rehetra zany hoe aleoantsika mba ho tony sy calme amin'ny situation misy antsika fa izay zavatra hoe tsara zany dia hoe ny fahaiza-mandamina no entina miady. Izay ny zavatra teknika voalohany indrindra, fahaiza-mandamina no entina miady fa tsy izay vavan'ny olona mampisavorovoro antsika dia manjary sahirana antsika etako eto. Indrindra ka moa tsika efa ratsy raha teo dia tsika mila manaja. Nareo izay zavatra tiako ampita kely fotsiny, tsy manakambara be da be fa justa hoe izay fotsiny hoe fahaiza-mandamina no entina miady amin'ny fiainana. Dia ho an'izay ankizy zany mba hoe ao anaty contrat sy manana papier ara-dalàna dia itsika zany aza dia manenjika loatra ilay ankizy ilay hoe miasa ivelany satria samy manana fiainana, satria efa safidy ilay izy tsy niterena ry zareo tsika samy manana safiditsika tsirairay. Izay ao anaty contrat, izay ao anaty contrat fa zavatra tiako tenenina hoe itsika ao anaty contrat aza manome zavatra resaka makarary fon'ny ankizy miasa ivelany satria safidy ny azy. Dia ho anay zany ho anay miasa contrat dia mba mangataka izahay hoe mba ahafahanay mivezivezy mba ahafahanay maraka vakansa dia mba hoe ilana tony isika rehetra etako ety na miasa ivelana na miasa anaty contrat satria zava-dehibe ny fitoniana indrindra satria nareo mampisavorovoro an'ilay olona ny ivelany any satria nareo mitady desaka any amin'ilay olona ny ivelany any dia ilay olona ny ivelany any misintona lakolosy. Nareo efa telazainy zareo vendrana sy ratsy mbola nareo no mitasika mandeha any amin'ilay olona. Izay mahavoanareo. Volana-pinatsika eto tsika rehetra ihany mandovoka ety ihany fa mbola tsisy volerao niditra teto hoe inona natio anareo. Dia nefa manaiky ampisavorovoro. Ilaina ny fifanampiana. Ilaina ny fanampiany olona ny ivelany fa tsy tokony hitondra savorovoro ilay izy tokony hitondra filaminana sy vahaolana. Ka izay mihitsy izay ilay tiako tenena hoe fahaiza-mandamina ihany no entina miady fa tsy hoe izay teneniny koto sy rabesiny ihany dia voatery ho marina tsy izay ilay izy fa tsika efa olon-dehibe efa samy nandinika sy ny saina tonga tetako ety donc ny asa eto efa tsy mora tady vola zany tsy mora tanin'olona mila miaritra amin'ny zavatra rehetra dia mila tony mila mahay mandamina amin'ny fiainana dia tsisy resaka be ny fa efa aloha mety mbola betsaka ny te-resaka te handray anjara fa izay fotsiny ana dia hoy hoe mila ampitoniantsika etako eto raha ohatra ka te hilamina etako ety dia mifangatahana hoe mba hoe ahafahantsika mivezivezy ho anay aloha zany dia izay tena mangataka hoe inona no tokony atao solution mba ahafahanay mivezivezy maka vakansa satria tianay ilay asa, tianay mbola mety aminay ilay asa eto dia izay no tena izay zany ana mba tiako hoe tena tsindriana ao anatin'ilay izy hoe mba hoe ho an'ilay fivezivezena zany izay fotsiny fa ankoatran'izay. Dia ilay savorovoro miteraka lasitsika ilay mbola taraiky ety ako ety no lasa misy problème amin'ilay olona andeha hody. Ilay olona andeha hody no manao problème mampiady dia ampiasain'ilay olona mivelany aty aminay dia ilay olona rehetrarehetra mbola taraiky etiko ety zany mijery zava-misy dia lasa zareo amin'izay no hiaran'ilay sazy tsy mahazo mivezivezy, tsy mahazo manao ninino, tsy mahazo dia lasa tsy maintsy obligé mipetraka ety izay efa 5 taona mbola tsy nanao vakansa satria izay tsy te an'ilay hoe tratran'ilay problème dia tokony mba hoe mifampicomprendre fa tsy ny any ivelany mitady tombotsoa moa tsika koa tsy haiko aloha zany fa ilay olona tsy fatany tsy hiverina tsoa zany tsy miasa saina amin'izany fa ho an'ilay olona fatany mbola te hiverina izy no miasa saina amin'izany dia izay ilay mahatonga ilay ady hoe samy tia tena daholo fa aloha mba mitady zavatra iombonana foana. Izay ny tena zava-dehibe hoe mila miray saintsika etako eto. Hitanareo zavatra hitako aloha zany voalohany indrindra dia tsika tena tsy mandinika mihitsy amin'ny saina sy mandinika satria efa ataon'ny olona vendrana efa ataon'ny olona bady efa inona tsy lazain'ny olona tsika etako ety tsika mbola lasa ihany mandeha mitotototo any amin'ny zareo any ihany tsika no mitatasika ny problème tsika dia voapomae iny ihany ny anararotany iny faiblesse-nareo iny ihany ny andrin'ny olona ambany anareo satria nareo mitantara ny problème nareo any aminazy dia avy eo rehefa misy ny wawawa dia iny ny andriny eo ambony lohanareo dia nefa nitadinareo fa vola daholo ny mandeha tsisy an'izany hoe tsisy gratuit aloha tsisy zavatra vita gratuit fa matoa izy manao zavatra dia misy tombotsoany ao dia izay ho anay manokana izay tsy manana intérêt izay tsy tezitra amin'ny tombotsoa hiditra any fa nareo ilay mampiady ny tena blème. Izay ilay izy. Izay ilay izy. Dia tsika indraindray ohatran'ilay manao an'ilay hoe miampy sosoa vary moka hono hoe efa malany sosoa miampy tsy tia vary moka nefa malany sosoa iray vilany izay zany ilay toetrantsika eto indraindray
mahavariana. Mhm. De lasa avy eo tsika lasa hoe tsika ilay miambo tsy tia vary mohaka nefa malany sosora vilany dia sarotra be ilay mitondra antsika eto. Sarotra be mitondra antsika satria izay ilay izy. Eny marina hoe ny olona samy manasa-pitony fa samy manaja tena dia mahay mandamina fiainana rehefa milamina angeny samy respecte samy responsabilité amin'ny tsirairay avy zany ny tena ny tsirairay fa tsisy olona afaka andeha sakrifio anao zany eo amin'ny fiainana fa ianao irery ihany afaka misakrifio anao eo amin'ny fiainana dia mila fitoniana ny zavatra rehetra. Zay. Ianao na tonga anao taty dia ihany koa mahavitra anao aty. Ok, merci. Allô za ihany fa maso daholo dia babay daholo nareo. Bye bye. Ok, tsisy hevitra tsoa fa matahotra hiteny daholo tsika. Raha fehezina ny zavatra voalaza amin'ny voary teo dia hoe tsika ihany no tompon'ny saitsika dia alohantsika mandinika fa tsy manaiky ataon'ny olona kolonia. Dia ny lova hoe misy olona afaka omeny numéro eo afaka anaovantsika resahana momba ny volan'ny Paris rehefa tsy te handeha direct tany Akorondrano rehefa tsy maintsy makany ihany afatra be dia be zay samy mandray izay tandrify anazy. Fa io moa zany tsy hoe atao ity dia tsy maintsy hiova daholo nareo fa io tsy maintsy sendra izay maningana foana. Fa aloha izay haningana fa izay tsy maningana iny nareo ihany no mahazo anazy. Izay zavatra tenenina rehetrarehetra andraisanareo fokany daholo. Manaratsy andrabe nareo dia tsy afaka miverina any andrabe, manaratsy andrasoa nareo dia menatra nareo hiverina andrasoa ka aloha dinihana ny zavatra tenenina. Zay dia bye no mena. Sasa ilay izy ilay olona tia miteny ato ireny. Hiditra ve? Tsisy samy teny daholo na io Ok. Misy mitaraina hoe te hiditra nefa ny tsy tafiditra. Hitanareo aiza moa zany nidirany misy ohatry ny demondy eo Andeha izy hafa ny anano mitoka aty. Misy ohatry ny resaka amin'ny kely izay eo. Lohan'olona kely dia tsindriana dia afaka tonga aty ny demondy. I Marie Ganela fa zany anteny hoe manary anareo. Hitanao i Marie Ganela tsy aretsika aza riny dia madinika fa maro irainareo hoe maro zany za tsy hoe mafilafilana za tele anary ary raha koa miteny anareo ny ataoko matao manao an'ity vidéo ity hampianatra anareo hijory amin'ny tongotronareo fa tsy hitehatra amin'ny olona foana na za zany na izy zany na izy. Misy ny ambasady afaka angalanareo papier direct. Misy ilay fanananareo daholo. Misy olona maro afaka anotanianareo ireny nody ireny ohatranareo nakaty tsy netehatra olona iray nareo fa misy karazan'olona be dia be nandefa nareo taty. Fa ho anahy manokana za koa tsy manala andraikitra hoe na tsy te hikarakara fa za fotsiny miteny hoe mety sao dia tsy voaraiko ny appelanao dia hiandry anahy eo ianao za tsy hoe manary raha tsy voaray ny appel fa fotsiny mitsanganonareo amin'ny tongotronareo manokana mitsanganonareo dia raisy ho any andraikitra ny tenanareo raisy ny andraikitra. Fa izay ihany ny ahafahanareo mandresy ny olana rehetrarehetra eto Koweït eto fa aza mitehatra amin'ny patron-nareo azy. Fa raisy ny andraikitra hoe inona ny ataoko azahoako vola ny alehanareo aty dia mila mody velona amin'ny Madagasikara salama tsara, mila tratra ny tanjona. Nareo ihany malala ny situation-nareo manodidina anareo ao hoe inona ny ataoko hatsatrarako an'izay tanjoko izay. Raha ho lozanareo
andeha iferinana lava amin'ny asanareo hoe nalefa ny agence aty dia satria nefa raha tsy azo volonareo fa milonareo voly ty dia ataoko ty rehefa hitanareo fa tsy zakanareo le izy dia nareo ihany mandeha décision za hiala za ohatr'izao zao ny ataoko afaka maka conseil amin'ny olona anao fa ianao ihany manao any décision rehetrarehetra aveo dia tompona ndraiky ianao amin'ny décision anao fa tsy hoe le olona nangalanao conseil indray rehefa aveo amin'ny anao tsiny za tena efa miteny mafy be tsy azoko contacté ao azafady inona contacté-nao i client indray ok fatakotra angamba live-tsika tsy mety tafiditra nareo tsy haiko manina tsy mety tonga le demande ako ny cherche tsy mety hitako vavine Zafady fa sady mbola niasa koa ny za fa manakory aby tsika jiaby. Tratra soa koa. Ya. Ya, avy Saodia za fa mba te hiresaka kely momba tsika rehetrarehetra ty amin'ny tany Arabo fa henoko ny videonao jiaby dia tsisy hoe ampiana, tsisy angalana fa tena marina. Dia ny anahy zany tiako mba hafatra tiako tanaina ny ankizy fotsiny dia ty reny rehetrarehetra manampy atsika reny zany dikan'izay reny tsy hoe mahidy tanana hanampy atsika fa atsika kosa aza mi-manipuler sain'olona satria zareo mampalahelo ny mijery zareo lasa misefosefo masika zareo amintsika lasa manambanimbany atsika ohatra zao nareo Koweït manokana zao ny resahana nareo ane amin'ny tany manakirena indrindra eto ambonin'ny tany zany hoe mandritra anao na misy taratasy anao na tsisy taratasy zany dia tokony efa miprevoir anao le andro iray hanananao problème irarinany tsisy problème mihitsy fa miprevoir anao le andro iray hodianao na amin'ny lalana mazava izy io na amin'ny lalana sarosarotra dikan'izay na mandalo amin'ny polisy ianao dia efa misy olona quelqu'un de confiance iconfienao hoe ty spécialement tikeko na fodiako dia amin'izay ianao zany raha sanatria amin'ny polisy na 3 mois sanatrian'izany na 1 mois na 4 mois anao akany dia rehefa tonga ny fodianao na mi-payer ny coesiana na tsy mi-payer dia anao fa manana ny le tahiry hodianao fa nareo ne olona manan-karena manana zany amin'ny karama dia nefa ny ataon'olona tsinitsina malahelo ny fo dia tsy hainy hangina zany tsy teny hoe manina retsika anao ataon'olona karan'izao dia en plus n'izay ny conséquence en plus n'izay ny conséquence n'le izy dia ty mihidy ny lalana ho an'ny te hivezivezy sy ny teo aty firy moa ny amintsika ny havatsika te handeha hiverina aty fa no regny problème reny dia hoe non danger ny any satria tsika mitaraina mba hody vojo nefa anao ny karama na le olona ny miaiky hoe manana ireo zazareo dia tiana tsika ve ny andeha vetavetain'olona hoe za tsy te hamerina an'le teny tsony zany fa nefa izy matoa izy malahelo misy ny asa nataony mila remerciement oka le mileladelaka anao aty mba hazo an'ity marina fa en situation de crise en situation na mafipesa ny situation nao rehetra anao any amin'ny fonja zany fa anao mila manana patience ianao amin'le olona miasa ho anao dia mila manana koa anao reconnaissance hoe remerciena aby rehetrarehetra fa tsy hoe manipulena tsika manatsaina tsika tsy voatery nandia fianarana akory ny atao hoe manatsaina sy intelligent fa izay mahalala ny hoe tia ny marina tia ny hitsiny tia no mety
Tsy hoe mpiasa trano de hoe bado illettré fa misy koa ny ataontsika mety mpiasa ambony fa illettré fa nahazo place tsara ino chance ny fiainana. De mahaiza antsika mametraka ny tenantsika amin'ny plastika mba hanajana olona tsika fa tsy hoe mpiasa trano na hoe mpiasa madinika de ho vetavetain'olona hoe nareo tena tsy misaina karaty marina fa mifoy tsy teteny hoe iza manao an'izany fa ambanimbanian'olona tsika malahelo ny fotsika rehefa ambanimbanian'olona voa amin'ny maha olombelona tsika kanefa tsika ihany no mitady an'le izy. Raha ohatra zao tsika mahay miaina tsara de atao tonga soa ny fanampian'olona jiaby satria reo ne alerte annonceur d'alerte zany reo satria reo manana relation mety ho sarotra ohatra hoe miandry fotsiny ny ambasady zany manaraka procédure normale fa ny olona mahafantatra olona sy ny annonceur d'alerte manafaingana ny solution ny problème mitovy amin'ny association manafaingana ny problème lasa lavabe ny resaka moa fa tiako hazava le izy. De zany hoe tokony homena respect amin'ny toerana misy azy aby satria mampalahelo ianao raha ohatra anao mitotototo miady amin'ny vady nefa anao tsy mahazo remerciement amin'ilay olona fa mahazo fanakianana malahelo marina fa touché fa na de zany manajady fa le mahazo tiny tena olana hitanao zany tsy mahazo remerciement tsy tena problème fa le mahazo tiny indray hoe tsy manao ninina de le olona le sasany koa zany manao fitaovana an'izay situation zay mba hikarana eo ambony ahafaha manao zay tiany mba handehanany olona any de lasa manaratsy tsy tokony ianao an'izay izy fa tokony fotsiny izy malala tsara fa tsy nahavita an'le izy rery teo izy tokony manetry tenany ataony rehefa misaotra anazy le izy de ok fa tsy miteny na kely ary hanaratsy ny ambasady na naratsy ny azy ary za manokana raha ohatra nizaniza hiteny raha ohatra ka tena olona misaina za fikambanana zany misy foana zany na Madagasikara na iza misy foana ka inona zany maharatsy ofisian'ny fikambanana ny mpiasa any amin'le tany misy azy ka tianareo horavaina le izy fa tsy maintsy nareo mijoro mipetraka hoe zay ny hanampy anareo raha olona tena hoe olon-dehibe sy misaina de makasitraka ny firaisan-kinan'ny ankizy raha te anara-masiny resa-bola de afaka miditra lalina afaka mandray hoe aiza nareo zany aiza le vola se hoy ka raha fa hitanareo le vola tsy tokony anendrikendrika ary tsy tokony koa zany teniteny zavatra tsy mari-potitra tonga de zao nefa tsy fantatrao le izy fa zao ony ny hevitry ny olona rehetra samy manana ny heviny fa fakafaka hoe marina sady diso fa lasa mampiady ny samy gasy dina zao ny tombotsoa amin'izao miady misy maty dao ny gasy hoe dina ny tombotsoa zareo any fitoeran'le izy de zay fotsiny ka zay mihitsy ny hoe le affirmation gratuit zany manimba zavatra de matoa zany ny mbanaviko an'le olona avy any ivelany rehetrarehetra zany le te hanampy de respectera aloha d'abord le olona eo atoerany rehefa tsy réglé eo le problème zany hoe misy hiérarchie zany le izy ohatra hoe problème tokantranonao rehefa tsy réglenao problème tokantranonao de zay izy voalefanao any ivelany hoe zao re nareo ray aman-dreny nareo zoko nareo havana de ahoana fa le olona miditra am'le problème de mila manaja koa le tokantranon'olona hoe ty satria matotsika ty manangana an'le association de mba hialana am'le hoe ratsy aty manatsarana ny mazy hoe mba tsy hanaratsy an'ty toerana iasantsika ty zany de zay ny angaviko an'ireny olona reny zany hoe mba hajaina le misy eo de nefany mifosotra de tsika etika ihany atsika gasy etika ihany mifosotra voalohany indrindra satria tsika mieritreritra hoe rehefa miteny amin'ny anina ratsy amin'ny anina de oka iny zany oka hoe tsy voatery hanaratsy ny anina fa reo zany hoe miara-miasa zany rehetrarehetra de raha ataoko hoe intelligent koa zany le olona ivelany de tokony koa izy mahay hoe balance zany hoe aiza ny toerana misy ana aiza ny zavatra afaka apporteko an'ireto olona reto amin'ity problème ty de remerciement zany amina ça va de soi zany hoe tsy tadiavina zany fa hitanao hoe nareo zao misy ny ambasady hoe tsy ary namoaka vava tamintsika mihitsy hoe ataovy remerciement zany efa misy be da be ny ankizy mody ary am'izao tsy afaka mody ianao na contrat tsy mahazo taratasy avy amin'ny ambasady na manana passeport azy fa hoe mampiasa mpanjakana ny zareo de tsy afaka miteny zareo manao service
misy publika foana ny ataony zareo dia tsy afaka tsy teny mihitsy hoe ataovy merci zay nataovany ity zay nataovany ity zay misy firenena maro mifanampy eo fa tsy miteny hoe ampio zay dia zay zany mba hoe atsika mahaiza miova atsika rehetrarehetra ty amin'ny tany arabo satria aty ny fitadiavantsika aty no amelomantsika fianakaviantsika dia raha ratsitsika foana ty dia atsika foana no aty dia atytsika 10 ans dia rehefa hoditsika dia tsy afaka niverina intsony fa tsaraitsika zany fa reny dia ny objectif zany ny anamba tiako objectif tiako ampitaina amin'ny rehetrarehetra zany dia hoe ezahana reglena le efa misy problème ny amin'ny prison sy ny any amin'ny centre de déportation fa atsika le mbola ty ivelany aoka atsika hanaja lalàna misy amin'ity tany ipetrarantsika ty mamiezaka atsika problème zéro dia amin'izay tsika tsy mitaraina olo a France reo ve ataontsika tsisy problème olo any Europe reo ve ataontsika tsisy problème fa zareo mireglena eny zareo misy maty any dia milevina any misy maty a France 40 € anaty compte bancaire mangataka fanampiana hoe mila mody ny faty fa tsy regnitsika hoe zao satria reo efa miconsidéré hoe en règle marina fa tsy mitovy ny situation ny pays tsirairay fa fantako fa Madagascar et le pays arabe manana relation diplomatique azo atao hoe milamina dia tsika zany tokony mahay miaina amin'izay fa tsy hoe mpivarotranana atsika dia anao toe-tsaina mpivarotranana hoe atsika mpanasa vilia dia anao toe-tsaina mpanasa vilia fa atsika mpiasa mpitady vola mamelona fianakaviana iandeheran'olo maro dia manaja atsika tena mba hanajan'olo atsika tsy hanaovan'olo fitaovana zay ny azoko ampitaina. Merci Nene. Merci zamony analanao vavy yeah. Orainy afatra. Sosi. Okay, are. Marina be daholo ny teninao fa mitsotra anao na ny hevitra dia mirary soa dia mahasoa amin'ny asa. Merci. Yeah, merci Kia. Alefa zany demande le clin d'œil fa tsy mety hita le izy. Tsy mety tafiditra izy ry lova fa mandefa demande dia mba hita fa tsy hita azafady. Clin d'œil de fela. Tsy haiko izy olona follow page any fena afaka miditra fa tsy mety tafiditra. Faranantsika live raha tsisy miditra intsony samy makafaka an'izay volazay fa tsy andray atendrony indray pasika ny zavatra mampisavorivory samy manana marina sy ny disiny daholo reny olo reny aza mitompo teny fatratra hoe izy irery ny tena marina na za miteny tia koa mety mba misy marina misy diso fa aza manao fanatika dia lasa mampiady olona fa ianao nefa ny mianara mijoro amin'ny tongotronao ianao mamamy problèmenao ianao arak'izay azo atao satria efa omenanao foana isan'andro ny tiktak hoe ary tsy tapaka za maminao vidéo ny olona manodidina anao koa efa mahita ny lalana daholo zao avy ny atao afaka anontanianao zay rehefa ohatra ianao ka safidiny tsy asa saina fa hampiasa olona dia ame ny volanao iny fa tsisy idiranay zay tsy afaka hanakana an'izanizy rehefa ohatra ianao ka tsy te handoha vola dia afaka misafidy an'izay tsy handoavanao vola ianao nefa ny tafiditra mody tsisy problème mihitsy zany rehefa tafody ianao avy eo dia isaoro daholo zay nanampy anao na iza
mba tsy siny problema rehefa te hisotra olona ray ianao dia isôry rery ihany izy dia azo atao hita le sasa fa lasa mampiady le izy zay le mahatonga an'ilay ady eto. Dia aza manonteny zavatra laingalainga lava mitondra savorivory efa 2022 zay ny asa atao. Ny asa ny tokony atao izay azahoana vola bobaka be manaova business. Zaho koa mba afatra koa raha karama foana ny andrasonareo dia tsy ampy izany fa milinareo miezaka manao business. Business tsy hoe ratsy korana matoa misy ireny mivarotra rehetrarehetra hitanareo manerana zao tontolo zao ireny dia business daholo ireny ka ahoana rehefa nareo kadama rehefa tsika kadama no manao dia hoe mpangalatra na hoe mpinambolan'olona na hoe fetsifetsy fa nefa zareo manao business tsy tolana zao raha lao fotsiny rehefa ohatra ka business n'olona dia aza be felonana fa aleo ataony ihany ny business na inona zavatra ataony business izany fa ianao rehefa tianao le izy dia ndana makany eo amin'ny volanao rehefa tsy tianao dia mangina fotsiny fa ny olona rehetra samy manana ny business. Rehefa ohatra ka hoe nalainy ny volanao efa contrat anareo le zavatra hoe omenao an'ity vola ty dia ataoko ty asa ty ka vita ny asanao tsy hitako izay mahaproblème amin'izany. Fa raha ohatra ka nalainy ny vola tsy vita ny asa dia efa taro aloha hoe inona le antony tsy nahavita anazy mety eo ny indro izay tsy azo nanoharana mety tsy defoan'ilay olona naka vola koa le izy raha mamerina izy tsara tsy mamerina izy dia misy ny zavatra azonao andeferana misy kosa ny zavatra tsy azonao andeferana dia amin'iny ianao afaka mametraka fitoriana. Misy taona ianao very vola misy taona ianao mahazo vola fomban-javatra zany fa le zavatra rehetrarehetra mitondra savorivory mampiady olona mba tokony ahena. Zany koa ny anaovako an'ity video ity tsy ahafoana ny fampiadiana olona sofosafosa mihitsy fa moa mba manena sy mba manova ny toe-tsaina kely. Raha nareo angamba loatra anao hoe nanaova ny olona vava sy lainga rehetrarehetra mba tsy haiko za tsy miteny za tena hoe inona tena hoe matrindry fo marary ohatranareo ihany marary foko raindray amin'ny tafamaly ihany amin'ny anaovan'ny olona kanefa tsy izany ny important fa mijery foana hoe inona ny important iombonana raha tezitra raindray tonga dia miteny raindray aloha maka saina mandinika hoe inona zavatra teneniko aloha mba tsy hanohana ny andanina ny ankilana ka tonga le situation vao may mihoatra. Raha ohatra kosa zavatra tsy nécessaire zavatra tsy ilaina aleo tsy miteny. Ohatra zao zavatra tsy ilaina tenenanao zavatra lainga tsy misy dia aleo mangina satria lainga zany mahatonga savorivory dia ianao mbola tsaraina amin'iny lainga nataonao iny ianao tsisy afabela amin'izany. Zavatra nataonao mbola hiverina aminao mety tsy ilay olona nataonao an'izy fa olon-kafa tsy fatahorana akory izany fa ianao ihany manao fiainanao dia ataovy izay tianao fa olon-dehibe ianao fa niafatra amin'ny anahy ny atsipoko tsy voatery arahana tsy voatery tsy arahana fa izay fandraisako an'ilay zavatra misy rehetrarehetra sy ny conseil ny ankizy rehetrarehetra teo dia niditra teo dia mitovy daholo. Mahaiza mandray aza tia mandany arina ary raiso izay olona manampy anao dia tapitra aza trop loatra fa fiditry fa voaka izay ny afatra dia misaotra antsika rehetrarehetra na hatratra amin'ny farany. Bye bye mankasitraka daholo tsika rehetrarehetra. Bye bye.